Olona efatra indray no matin'ny coronavirus teto Madagasikara ny 4 Mey teo, araka ny tatitra nivoaka tamin'ny anao manjerim-panjakana androany Talata. Avy eto Analamanga ny 3 ary ny iray avy any Atsimo andrefana. Mahatratra 700 araka izany ireo efa laviny ity valanaretina ity hatramin'ny nidirany teto Madagasikara. 570 tamin'ireo olona 270 natao fitiliana no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. 730 tamin'ireo avy eto Analamanga, iray avy any Atsinanana, 3 avy any Boeny, iray avy any Vaovao ary iray avy any Orombe. 900 ireo mbola manaraka fitsaboana ary anaty fahasarotana ny 420 amin'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra no nifidianan'ireo solombavambahoaka ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena ho an'ny faritanin'i Toamasina androany Talata. Lany tamin'izany Lucia Irmah Naharimamy, solombavambahoaka voafidy tao Toamasina voalohany, ary efa minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy hatramin'ny volana Aogositra 2020. Izy no kandidata tokana tamin'ity fifidianana ity ary nahazo vato 720 tamin'ireo mpifidy 750. Izy araka izany no isolo-toerana ny bavy Angelika Michel, solombavambahoaka lany tao Fenoarivo Atsinanana ary notendrena ho minisitra misana ny mponina ny solo azy tamin'ny taona 2020. Mitohy ny fikarohana sy fanenjehana ireo voalaza fa dahalo na anafika tanàna 3 tao amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo. Nisy ny fifandoanana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo voalaza fa dahalo ireo ny maraina teo raha ny vaovao avy amin'ny etamajorony tafika ka tamin'izany no nahafahana namerina omby 50 amin'ny tompony. Raha ny loharano vaovao avy amin'ny Zandarmaria avy any Atsimo Atsinanana dia tao Serananamboangy, komin'ny Soakibany, distrikan'ny Midongy Atsimo no niseho ny fifandonana. Tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny fifandonana raha ny avy ao amin'ny mpitandron'ny filaminana. Mbola tsy nisy kosa ny tatitra mahakasika ireo olona no enjehina hatreto. Raha ny tatitra avy amin'ny Zandary dia mahatratra 9 ny isan'ireo namoiniainy no ny fanafiana nataon'ireo voalaza fa dahalo. 50 lahy nanafika tanàna tany Midongy Atsimo ireto ka zaza ny iray ary miaramila ny anankiroa.